Alleloia, midirahan Jehova ry any an-danitra, midira azy any ambony, midira azy ry anjelony rehetra, midira azy ry miaramilany rehetra, midira azy ry masoandro amam-bolana. Aoka hiderana ran Jehova ireo. Amen. Andriamanitra rainay io, misaotranao izay noho izao fotoana mahafinaritra mamy iarahana aminao izao. Mangataka izay Tompo mba anatrehanao izao fotoana izao, ary irianay mba ho feno ny voninahitra ao izao fotoana iarahana aminao izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Natratra ity sabata manokana ity ny rariana dia ho sabata izay hanovozanao hery izany sabata izany, ary sabata izay andraisantsika fitahiana manokana. Hitahianao Andriamanitra.
Iaraka hanokatra ny baiboly isika. Ny vakiteny izay vakiana ny ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia ao amin'ny Matthieu 5:20, andininy 2:20. Zay ny voalohany. Faharoa Jaona 7:4 sy 5:15. Vakintsika voalohany Matthieu 5:20, andininy 2:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny tompony taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tondreko mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ao amin'ny Jaona 7, andininy 4:20 sy ny 5:15. Ary tahaka nanandrata Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Amen. Manasa antsika rehetra tompoko hivavaka. Tera laza voninahitra, saotra no atolotray anao Andriamanitra nahary izao rehetra izao. Andriamanitra tompo sy mpamonjy anay. Midera ny anaraminao masina amin'izao ora masiny sabatanao izao. Ary misaotra noho ny fitahiana rehetra nataonao tamin'ny fiainanay. Ny namelanao ny tsy fahataterahanay. Ny androm-pasoavanao izay natosaka ao aminay isan'andro. Misaotra tompo fa tsy takatry ny saina ny fitiavanao anay. Amin'izao ora izao anefa dia mahatsapa ny tsy fahatanterahanay izay tompo. Tsy mendrika izahay. Mandeha tsy araka ny sitraponao. Tsy manao izay mety izay tompo. Koa manaiky izany fahadisoana izany. Mangataka ny hamelanao ny elokay noho ny amin'ny rany Jesosy Kristy izay latsaka teo Kalvari. Diovy izay mba ho fampahotana. Sasao madio izay mba ho afa-keloka. Ary mangataka indrindra izay tompo, aoka hitoetra ato anatinay mandrakariva ny fanahinao masina. Satria tenimpolo ny fanahy masina izahay. Ary mangataka izay Jesosy io, ny mba hirotsahan izany fanahinao izany amin'ny fomba manokana. Tanterahanao tompo ny teny fikasanao noho amin'ny sabata, ny hanamasinanao anay, ary ny tahinao anay ihany koa. Atinay mba ho fantatra ny anaranao satria famantarana izany sabata izany. Da io ny fanompoam-pivavahana izay tsirairay izay ary tokantrano tompo. Aoka atsapa ny fanatrehanao manokana, atsapa ny fifaliana miaraka aminao. Noho ny anaran'i Jesosy Kristy no nanonaka izany vavaka izany.
fivavahana amin'ny fanatitra sy ny ampafolontsika izao koa miangavy anao aho anomana izay voavatsinao ho raisina tanana ary asiana vavaka mangina fohy. Ary ny fahamarin'Andriamanitra dia ny soloany lainga ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao izay saorana mandrakizay. Amen. Romanina 1:1-5. Ny zavatra rehetra ao amin'ny fiainantsika ankoatra ny miankina amin'Andriamanitra dia lasa ataontsika ohatra ny Andriamanitra tsy izy. Ohatra ny fitadiavam-bola, ny fiainana andavanandro. Izay no nahatonga ny Romanina sy ny Grika nanana an'ireo Andriamanitra isan-karazan'ireo. Raha tsy tononona fotsiny ny hoe Hephaestus izay andriamanitry ny asa na Mammon andriamanitry ny vola. Nefa Jesosy taty anaty Baiboly tamin'ny andron'ny Paoly dia niteny fa Luka 5:17. Luka 5:17 no manao hoe tsy misy olona manompotompo roa fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho ombany na ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo Andriamanitra sy mamona ianareo. Luka 5:17 no misy an'izany. Ny fahatokiana sy ny fahalalan-tanana ihany dia fomba tsara indrindra hialana amin'ny fitiavakarena tafahoatra. Rehefa nanapa-kevitra ny Amerina hampatokiana ny 100,000 vola miditra amintsika isika sy ny fanatitra, dia amin'izany isika no mamela an'Andriamanitra mono isan'andro ireo andriamanitra izy. Ny andriamanitra izy ny fitiavakarena izay mitady hanapaka antsika isan'andro. Eo amin'ny mpanatanterahana ny ampafolony sy fanatitra dia angatao mihitsy Andriamanitra hamono ireo andriamanitra tsy izy izay hitady hive antsika. Hiaraka hivavaka antsika tompoko. Andriamanitra mivavaka izay izao mangataka aminao mba hamelokay, hamela ny helokay tsiraray avy satria izay ny antony hivavahana eto. Eo am-panatanterahana ny ampafolony sy fanatitra izahay engane mba ho vonono tanteraka ireo andriamanitra tsy izy izay hitady hifehinay, ary izany ampafolony sy fanatitra ho entinay izany mba ho tonga soamantsara ny amin'ny asa izay irinao hahatongavan'izany. Anaran'i Jesosy nanaovaka izany vavaka izany. Amen.
miarabantsika rakizy na tratra ity sabatsy ity ankehitriny a dia tonga eo amin'ny fotoana natokana ho anareo mialohan'izany a dia araka hivavaka isika raha eo ankehitriny a raha tonga amin'izao fotoana natokana ho an'ankizy izao zahay a mangataka ny famelan-keloko avy aminao mamondrafo mamelany elokay ary tsainy fa nanao hitoetra anatinay andraisanay ny teninao ary mitenena vavonina iainanao izahay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny lohateny tantara entina akatsika lesona androany rakizy a dia manao hoe rakoto mpanarato. Inona tsara hony? Rakoto mpanarato zay indrindra. Inona moa ny asan'izany mpanarato zany rakizy? Pakatrondro. Mahay nareo a? Pakatrondro. Any anaty rano no alaina ny trondro a ary amin'ny alalan'ny arato no fangalan'ny rakoto a ny trondro any anaty rano ranomasina ranomamy. Efa zavatra mahazatra, asa mahazatra azy reto a ny makatrondro. Rehefa tonga izy tamin'ity fotoana ity a dia tsy anainy vadiny eny amoron-drano. Inona hozy izy nareo ny zavatra ataony eny amoron-drano eny? Manavaka ny trondro a izay avy nalain'ny rakoto. Avahana ny trondro vaventy a ohatra n'ity trondro ity. Dia avahana ihany koa ny trondro madinika. Ny trondro vaventy a dia hoentin'ny rakoto amidy any an-tsena ary ny trondro madinika dia entin'ny vadiny rakoto mody a atao sakafo ho an'ny fianakaviana. Rehefa vita izay a dia samy mandeha any amin'ny lalana izy mivady a ary rehefa tonga any an-trano ramatoa dia mikarakara ny trondro madinika. Ity trondro madinika ity no karakarainy atao sakafo. Teo mpikarakarana teo rakizy a ny vadiny rakoto a mikiky ny trondro a dia nanala ny tsinainy. Akory ny atairana ozy izy tsika? Inona ny zava-niseho? Nahita vatosoa sarobidy tao anatin'ny kibon'ny trondro izy. Taitra izy sady faly manao hoe afaka amin'ny fahantrana satria vatosoa sarobidy no hitany tao anatin'ny kibon'ny trondro. Napiriminy tsara vatosoa ny karakarainy tsara ny sakafo a niandry any rakoto a ho tonga ao an-trano izy. Rehefa tonga rakoto a faly izy a nilaza ny zavatra hitany. Ory dada, nahita vatosoa sarobidy tao anatin'ny kibon'ny trondro aho ozy. Zay tsika voatavavoaka amin'ny fiainana. Avadika tsika vola izy ity ka inona no atao? Lasa mifampiresaka teo izy mivady ary nanontany hevitra tamin'ny manodidina azy hoe inona no tokony ataonay? Dia nitenen'ny olona hoe tsisy manam-bola hividianana an'iny eto an-tanàna fa mandeha ihany eto any amin'ny mpanjaka fa ny mpanjaka rery ihany no afaka manana vola hividianana an'iny. Ny homana rakizy rakoto a teo anatrehan'izay nandeha izy a
rehefa tonga tany amin'ny toerana nisy amin'ny mpanjaka izy de nandondona ary novoain'ny mpanompo ny trano de nampandrosoan'ny mpanompo izy. Inona nataonao zay? De ozy izy rakoto hoe te eo na mpanjaka fa misy zavatra sarobidy asehoko azy. Teo anatrehan'izay de tonga ny mpanjaka ary nanontany hoe fa iza moa ianao ary inona ny antondianao? De ozy izy rakoto hoe zany rakoto mpanarato ary ny antondiako tompoko de hitondra ity vatosoa sarobidy tia ho amidy aty aminao. Eny aroa mpanjaka niraisy mpanjaka ny vatosoa ary nijereny teo de hoe tena sarobidy tokoa izy tia dia mondra ny anaran'izy ity ho raisiko izy tia rovidiko. Ndao arenao anaraka ozy izy ny mpanjaka. Tena anaraka rakisy rakoto. De asehoko anao ny toerana atao amin'ny mpanjaka. Misy efitrano 3 asehoko anao. Ny efitrano voalohany ozy izy ny mpanjaka de nosokafan'ny mpanjaka le varavarana. Ato ozy izy ny efitrano fisakafoana amin'ny mpanjaka. Taitra rakoto rakisy satria inona zavatra hitany tao? Sakafo be. Anympitolohan'ny mpanjaka. De ozy izy ny mpanjaka sady nikapokapohany lamosiny hoe aza taitaitra ianao ndao indray ianao hoentiko amin'ny efitrano faharoa. Ny efitrano faharoa vao nisokafana indray ny varavarana. Eto ny efitrano zay fangalan'ny mpanjaka aina. Hitany rakoto tao nisy fandriana tsara tare fa ny efitrano voaravaka tsara tare be. De ndao indray arozy izy ianao entiko amin'ny efitrano fahatelo. Sokafan'ny mpanjaka indray ny varavarana. Efitrano fahatelo misy ny fitehirizana ny aren'ny mpanjaka. Gaga rakoto satria hitany tao nahita vatosoa sarobidy maro be izy. Volamena tsara tare ireo zavatra tsy takatry ny sainy tao amin'ny efitrano fitehirizana ny aren'ny mpanjaka. Hitanao zay? Eny arozy izy rakoto. Fa zao ozy izy ny mpanjaka omeko ora enina ianao. Ora enina no omeko anao afaka manao zay tianao ianao de andeha ary de lasa mpanjaka teo rakoto rakisy. Faly izy misahirana. Inona ary zany ny zavatra tiany atao? Raha zao de anangonareo arena be reo mety ho fotoana fotsiny nanangonaka an'ireo arena be reo fa aleo aloha za mba haka andeha ho atsy amin'ny efitrano voalohany aloha fa te sakafo zany fa tena naona be nahita an'le sakafo. De lasa izy rakisy niditra tao de mipetraka izy naka toerana de nihinana ny safidy zay rehetra tiany izy, zay rehetra mbola tsy hitany tany an-trano. Ny sotro izy naka le fisotro amin'ny mpanjaka izy de mba sotro. Teo izy rakisy. Lasa zany iny noraray. Voky zany. Rehefa voky moa rakisy de ahoana? Te aninona? Te atory zay mihitsy. Lasa izy tonga tao an-tsainy misy efitrano anankiray tokony andehanako nidirako. Nosokafany varavarana tao amin'ny efitrano faharoa. Lasa izy nitsotsotra teo amin'le fandriana. Rehefa tonga teo izy de nalemilemy ny fandriana. Nahazo aina be. Nahita ny efitrano voaravaka izy vao maika naninona. Voasariky ny torimaso teo rakizy ny masony. Natory izy. Nandeha ny fotoana. Taitra rakoto. Inona ary zany? Andriamatoa rakoto, tapitra ny ora enina nomenanao, afaka mivoaka amin'izay ianao. Tapitra ny fotoana? Azafady re, mba mangataka na de 2 minitra monja aza re. Mba ahafahako mijery lay lena sarobidy sady mba maka na de 2 ihany ary. Mba ho takalo lay vatosoa sarobidy zay lasa mpanjaka. Tsy tapitra ny fotoana, afaka mandeha ianao. Rakisy. Teto rakoto de nomena ora enina. Ora enina be izao nomena azy. Nefa de laniny tamin'ny torimaso ny sakafo fotsiny zany. Ny tena zava-tsarobidy indray no tsy azony. Eny tokoa. Na de mbola kely azy sika rakizy de afaka mianatra tratra ny lahara-pahamehana eo amin'ny fiainantsika. Inona moa zany lahara-pahamehana zany? Ny mahasoa aloha vao mahafinaritra. Mba azahoantsika fahombiazana. Satria mbola ho adinina amintsika ny fotoana izay laniantsika fotsiny tamin'ny zavatra tsy de misy dikany. Ny vaky teny fototra antsika rakizy androany de manao hoe zay voalaza ao Matthieu 5:20 ny 9:20 manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao de ho tendrenao ho mpanavaky ny be midira ao amin'ny fifalian'ny tomponao. Iaraka ivavaka isika rakizy. Rainay eo ankehitriny isaoranay ny fotoana nomenao anay na ahafahanay ny aino ny teny avy aminao teo.
ampio izahay ankizy mba hianaja amin'ny fotoana izay nomenanay ahitantana an'izany ihany koa ka ho tonga mpanompo tsara sady mahatoky izahay tsiraray avy ka raha ho avy ianao dia anisan'ireo izay antsonao ana amin'ny fanjakanao izay amin'ny anaran'i Jesosy amen. faly miarabanao natratra indray izao fotoana sarobidy afahantsika miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra. Andray ny afatra isika amin'ity sabata ity
tiako ny sarika ny saintsika tsiraray avy amin'ny lohahevitra lehibe anankiray nampitondraina toy izao manao hoe maty ho antsika Kristy. Misy fomba fiheverana fa tsy afa-miala amin'ny fahafatesana sy ny hetra ny olona. Tsy marina tanteraka izany. Afaka miala amin'ny hetra isika, saingy tsy afa-miala amin'ny fahafatesana. Mety azo ny atao ny mampiemitra taona vitsivitsy ny fahafatesana, saingy na hoela na hoaingana dia ho tonga mandrakariva izany fahafatesana izany. Ary satria fantatsika fa ny toerana iray ihany aloha no efaran'ny maty, na ny marina zany na ny ratsy fanahy, dia zava-dehibe ho antsika ny fanantenana ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Arak'izay voalazan'i Paoly manao hoe raha tsy eo izany fanantenana izany dia ho very ihany koa izay efa nodimandry ao amin'ny Kristy. Zay ny voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany 5:9-20. Raha sanatry tokoa moka tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia inona no antony anantenantsika azy? Foana tanteraka ny finoantsika ary foana ihany koa ny fivavahantsika aminy. Ry mpiara-mianatra malala, melohany hamoaboasantsika izany lohahevitra lehibe hoe maty ho antsika Kristy, dia tiako nitondrantsika ambavaka mba andraisantsika ny fanahy masina. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra, tonga eo amin'ny fotoana sarobidy izay, andraisana ny hafatra avy aminao, koa dia irinay mba hitoera ny fanahinao, omeo anay ny fanahy masina ary sokafy ny sainay mba azahoanay mahafantatra sy mahatakatra izay tianao ho ambara aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay ny vavaka. Amen. Arak'izany dia ivo ny finoantsika ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty, satria ao amin'ny fitsanganana io no ananantsika antoka lehibe ny amin'ny fitsanganantsika. Saingy ny alohan'ny hitsanganany tamin'ny maty dia tsy maintsy nandalo ny fahafatesana Jesosy. Izany no antony ny vavany raha niaritra fahoriana tao Getsemane Jesosy, ka nanao hoe ankehitriny mangorohoro ny fanahiko, ary ahoana no lazaiko raha io? Vonjeo aho ho afaka amin'ity ota ity, nefa izao no niaviako amin'ity ora ity. Jaona 12:17. Mitory fanantenana lehibe ho an'izay mpanaradian'i Kristy ny fitsanganany tamin'ny maty. Mbola tsy ary akory izao tontolo izao, dia efa vitan'Andriamanitra ny drafitry ny fanavotana ny olombelona. Raha sanatria nanota izy ireo, dia tsy inona izany drafitra lehibe izay nomanin'Andriamanitra izany, fa Jesosy tsy maintsy ho faty eo amin'ny hazo fijaliana. Efa ela Andriamanitra ilay tsy mahay mandainga no efa nanomana drafim-pamonjena ho an'ny olona, dia ilay zanany lahatokana ho faty eo amin'ny hazo fijaliana. Izany no tena fitiavana, dia ny manolotra ny zanany ho fanatitra hamonjena ny hafa. Tsarovokory mpiaino namako, fa Satana koa ne mba nakatahaka toy izany, fa saingy izao tsy ny zanany no natolony, na ny mpiaradia aminy no natolony, fa ny zanakao no angatahany ho atao fanatitra. Tsy fitiavana izany. Ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia drafitr'Andriamanitra, ary azo lazaina fa tsy ambara fitelon'ny olombelona izany.
tsy ambaratelo ny famonjena ny olombelona zany. Mety tsy ho takatry ny saintsika velively zany, fa ilay Andriamanitra fitiavana no antoka ho antsika. Efa nilaza tamin'ny Nikodemosy Jesosy indray andro, zay voalaza amin'ilay vakiteny fototra zay vakitsika teo. Dia izao indrindra ny teny Jesosy ao amin'ny Jaona 4:7 sy ny 5:10, manao toy izao hoe: ary tahaka ny nanandratana ny Mosesy ny menarana tany enefitra, no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba hanana ny fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Betsaka ny olona no tsy mino fa hitondra famonjena ho antsika ny fiavian'i Kristy, ary ho fanohizana ny asa fisoroana nataony tamin'ny tenany mba ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, ary nitsanganany tamin'ny maty hisolo ny elontsika. Ny hazo fijalian'i Kristy zany no manambara fa ny asa mpamonjena natao teto an-tany dia tena fandresena ho an'ny taranak'olombelona rehetra. Ny teny farany lazainy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia ny hoe vita. Raha manandratra ny feo ny teny hoe vita Kristy, tsy ny fahataperan'ny fijaliana ihany no lazainy tamin'izany, fa ny fandreseny tamin'ilay fifanandrianana lehibe, ny fanaovany tamin'ny Satana sy ny herin'ny ratsy koa indrindra. Ry mpiaino namako, misy boky anankiray antsoina hoe ilay fitiavana mandresy. Takilaka ao amin'ny pejy 7:7 manao toy izao. Mahafinaritra ny voalazany zany andalan-teny voasoratra ao amin'izany boky ilay fitiavana mandresy izany. Dia manao toy izao hoe: niara-ny oby ny fandresen'ny mpamonjy ny lanitra manontolo, resy Satana ary fantany fa very ny fanjakany. Amin'ny fomba fijery maha-olombelona dia toatra ny hoe resy Kristy. Tsarovy anefa, ary aoka ho antsaintsika mandrakariva fa ny fahafambaraka, ny fijaliana ny aretany, ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana dia tena fandresena lehibe ho azy sy ho antsika ihany koa taranak'olombelona. Satria ho indrindra ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy famonjena raha tsy misy inona hony, raha tsy misy raha latsaka. Ry mpiaino malala, ny hazo fijalian'i Kristy zany voalohany dia faratampo ny fahamarinan'Andriamanitra momba ny fahotana. Ny faharoa dia izao, ny hazo fijalian'i Kristy no fanehoana faratampo ny fitiavan'Andriamanitra ny mpanota. Ary ny fahatelo, ny hazo fijalian'i Kristy no loharano kely lehibe hanapahana ny fatorany fahotana. Ny fahaefatra, ny hazo fijalian'i Kristy no hoany fanantenana ho antsika ny amin'ny fiainana mandrakizay. Ary ny fahadimy dia ny hazo fijalian'i Kristy no hoany fanefitra hisorohana ny fikomiana amin'ny ho avy eo amin'izao rehetra izao. Zao indrindra no voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7. Apokalipsy 7 ny andininy 17 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny anankiray tamin'ny loholona namalika nanao taminy hoe: iza moa ireto miakanjo fotsy lava, ary avy taiza izy? Fa hoy izaho taminy: Tompoko, ianao no mahalala. Dia hoy izy tamiko: ireo no avy amin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjo no sasany sy nofotsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Ary noho izany dia mitoetra eo amin'ny seza fiandrianana Andriamanitra izy, ka manompo azy andro aman'alina eo amin'ny tempoly. Ary ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia hamelatra ny tranolainy handrakotra azy.
tsy honona nangetaeta intsony reo, ary tsy haninona azy ny masoandro na zay hafananakory, fa ny zanak'ondry izay eo afovoan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy ho amin'ny loha ranonaina, ary ho fofan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Mahafinaritra zany ry mpiaino malala, eritreretiny mahazava-doza ny fahotana izay nilana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ho vidiny isy ho fanonerana izany fahotanao izany. Ty ahy, ty ianao Andriamanitra, tsy misy fomba hafa azo atao tany an-danitra, tsy misy fomba hafa azo atao teto an-tany na manerana ity tontolo misy antsika ity, hanatanterahana ny famonjena antsika raha tsy Kristy irery ihany no maty ho sandany zany teo amin'ny hazo fijaliana. Azony Kristy natao ve ninidina avy teo amin'ny hazo fijaliana ka hamonjy ny tenany? Eny, azony natao zany, saingy tsy naniry ny anao an'izany Jesosy, satria tsy namela azy hiala teo amin'ny hazo fijaliana ny fitiavany tsy misy fetra ny olona rehetra. Ry mpiara-mianatra malala, ry mpiaino malala, mahafinaritra loatra ilay teny ao amin'ny Jaona 7:4 manao hoe, Jaona 7:4 manao hoe, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanany laha tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Tsy misy manana fitiavana lehibe mihoatra noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana. Tian'Andriamanitra isika, ary izany no nanomezany ny zanany mba hisolo ny helokontsika. Ny drafitry ny fanavotana antsika dia tsy noaverina taty aoriana na nalamina taorian'ny fahalavon'ny Adama, fa famelabelarana foto-kevitra izay niorena ny seza fiandrian'Andriamanitra hatramin'ny fahagola izany. Amin'izao fotoana izao dia te hiantso anao Andriamanitra, te hiantso antsika tsiraray avy Andriamanitra, hitodika ny amin'izany fahafatesany Jesosy zany, ny amin'izany fitiavana lehibe izay natolotry Kristy ho antsika tsiraray avy izany. Manana fotoana isika, aza enjeny ny andro lava, aza variana amin'izao fiainana mandalo izao, fa andeha isika hitodika, hiantoraka ny amin'ilay tena fitiavana marina, ilay fitiavana tsy misy osoka, ilay fitiavana tsy mamitaka, ilay Andriamanitra tsy mba mandainga, manomana fiainana tsara ho antsika. Mahafinaritra ihany koa ny teny voalaza ao amin'ny Jaona 5:4, ny 7:30 manao hoe, ny anaran'i Jesosy, raha izao fiainana izao ihany no antenaintsika ny Kristy dia anisan'ny olona mahantra indrindra isika. Mila miantoraka eo amin'ny Jesosy isan'andro isika. Eny, anjarako, anjaranao ny mieritreritra lalina ny amin'izany fitiavan'Andriamanitra maty ho ahy sy maty ho anao Jesosy, noho ny fitiavana, ny laozany ny lanitra manontolo, ny laozany ny voninahitra, ny seza fiandrianana. Tiany loatra isika, nanaiko ho tonga olombelona izy, nanaika hatramin'ny fahafatesana izy, dia ilay fahafatesana ratsy indrindra, dia ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Mino aho fa manohana antsika tsiraray avy izany fitiavan'i Jesosy izany, koa dia hitahanao an'i Jesosy, hitahanao an'i Andriamanitra, ary hanapa-kevitra ianao manomboka androany, hanolotra ny tenanao hanompo an'i Jesosy Kristy. Amen.
Isaorantsika manoka n'Andriamanitra noho ny fotoana mamy sy sarobidy izay niarahantsika tamin'ity sabata ity. Azo antoka fa natsapa fifaliana isika nandritra izany fotoana rehetra izany. Isaorantsika ihany koa ny mpanompony izay nanaiko fitaovana hitondra izany afatra lehibe mifono ny fitiavan'Andriamanitra izany dia nanolorany an Jesosy Kristy mba hanavitra antsika tsara avy. Andeha ho fehany izany afatra lehibe izany dia andeha ataontsika ny hira fideranan'Andriamanitra dia ny laharana fa 400. Lainay izay any an-danitro, misaotra noho ny fitiavanao, tsy takatry ny saina, tsy manapetra, ny nanoloranao an Jesosy Kristy. Misaotra Jesosy io, fa vita ny famonjena anay. Maty ho anay ianao Andriamanitro, ary natsangana ho fandresena ny fahafatesana. Ingane Tompo, izany famonjena vitanao izany mba ho raisinay.
ho raisiny ity mpanomponao izay manoloana ity. Tompo malalo, ampitombo ny finoanay mba atakaranay izany fitiavanao izany, ary andraisanay ny famonjena natolotrao, ary anoloranay tena. Ingane Jesosy io, mba tsisy olona latsaka izahay reto, ny tokantrano izay mampiatrano izao fanompoam-pivavahana izao, dia andray ianao ho tompo sy mpamonjy. Ka raha ho avy eny amin'ny raho lanitra ianao, dia vona hitsenanao izay ka ho akarina any an-danitra. Ary sanatria nandalo fahafatesana dia ho atsanganao amin'izany fiavianao be voninahitra izany. Ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ny ho anay, hitoetra aty anatinay, mandra-piavinao eny amin'ny raho lanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.